Ry havana malala isaorantsika be dia be indray Andriamanitra ny ahafahantsika manaraka ny toy izao fandaharana izao. Androany tsika dia resaka hoe ireo antony manosika mba hitory sy hijoro vavolombelona. Mialohan'ny andiniantsika an'izay lohahevitra izay manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa nomenao ny teninao ka tsy voatery manao tombatombana na izay heverinay fa mety fotsiny izahay, fa araka ny tari-dalana avy amin'ny teninao no maneho, manambara, manoritsoritra izay tokony ataonay indrindra indrindra rehefa mitory sy mijoro vavolombelonao. Ka dia angatahana indray ianao Andriamanitra mba hitahy izao fotoana izao. Ho voatahy anie ny fotoana rehetra, ho voatahy ho anay rehetra, indrindra fa ho an'ny mpiaino izay manaraka an'izao fandaharana izao. Tononona amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, nahoana isika no mitory sy mijoro vavolombelona? Rehefa mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana dia anankiroa no mety ho antony. Ny voalohany dia hoe nahoana na hoe inona ny antony. Ny anankiray faharoa dia hoe nahoana, izay midika ihany koa hoe inona ny tanjona. Izay zavatra anankiroa izay izany no resahantsika amin'ity fandaharana androany ity, mikasika ny hoe mitory sy mijoro ho vavolombelona. Indray mandeha ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tsy iza fa ny apôstôly Paoly dia nanao fanambarana ny amin'ny antony manosika azy hanao ny fanompony an'Andriamanitra. Izany dia hitantsika amin'ny Korintiana faharoa toko 5 dia ny 14. Korintiana faharoa toko 5 14, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe: fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray, hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ravana malala, ny fitiavan'i Kristy no nanery azy, izy sy ireo namany, izy sy ireo mpiara-miasa aminy, hanao an'izany asa fanompoana izany. Indray mandeha nisy fanandramana anankiray izay voalaza amin'ny soratra masina tamin'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Nisy vehivavy anankiray izay nanositra menaka manitra ny lohany. Araka ny fanambaran'ny Matio toko 4:20 no ahitantsika an'izany tantara izany. Rehefa nahita an'izany ny mpianatra dia nihevitra an'izany ho fandaniana foana, fandany laniam-poana, tokony nahavitana zavatra betsaka ho an'ny mahantra, satria sarobidy dia sarobidy ilay menaka izay nafoin'ity vehivavy ity hanosorana ny lohan'i Jesosy. Fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, ka napidina ny fatan'i Jesosy avy teo ambony hazo fijaliana reto mpianatra reto, niaraka tamin'ny olona sasany izay mbola ho jerevantsika rehefa avy eo, dia izay voatsapan'izy ireo fa nanao fahadisoana izy ny amin'ny tsy nikarakarany an' Jesosy dia ny mbola velona izy. Fantatritsika moa fa nisy nikarakara ny hanositra menaka manitra an' Jesosy rehefa izy maty, araka ny fomba fanao jiosy tamin'izany fotoana izany, ireo vehivavy sy ireo mpianatra izay niaraka taminy. Fa Jesosy talohan'io, tamin'io vehivavy nanositra menaka manitra ny lohan'io, dia io Jesosy hoe: ny manitra sy ny malahelo ho eto aminareo mandrakariva, fa za ho avy ny fotoana tsy ho eto aminareo intsony aho, ary safidy tsara ny nataon'io vehivavy io. Ry havana malala, tara loatra ireo mpianatra ireo izay vao nieritreritra ny tokony hikarakarana an'i Jesosy. Efa maty, rehefa napidina ny tenan'i Jesosy rotodrotika avy teo amin'ny hazo fijaliana izy, izay vao natsiaro fa nisy zavatra tokony nataony, fony Jesosy mbola velona kanefa tsy nataony. Dia mitovy amin'izay ihany koa ao amin'ny Jaona toko 7:10
misy lehilahy manan-kaja anankiroa nitranga ao. Josefa ny anankiray, Josefa avy any Arimatia, ary Nikodemosy ny anankiray. Efa maty Jesosy, zay izy ireo vao niditra an-tsehatra. Nangataka ny fatin' Jesosy ny anankiray, ary nanositra menaka ny fatin' Jesosy ny anankiray. Efa tara loatra, efa tara loatra. Tian' Jesosy tany am-pony tany izy ireo, fa mbola tsy ampy ilay antony nanosika azy. Haneho an'izany teo amin'ny fiainany, ary nanehoana fanapahan-kevitra ny ara-iasa amin'i Jesosy. Tsy ampy, ny afinafina ihany ny fiainan'izy ireo teo amin'ny fifandraisany amin'i Jesosy. Fa rehefa maty Jesosy, sahy nakany amin'ny Pilaty mihitsy ngiahy Josefa avy any Arimatia mba hangataka ny fatin' Jesosy, dia nividy fasana vaovao izy handevenany ny fatin' Jesosy. Nikodemosy nandany vola ny amin'ny fandrosorana an' Jesosy. Ry havana malala, i apôstôly Paoly dia nanao fanambarana hoe ny fitiavan'i Kristy no manery azy hanompo, ary tokony izany koa ny hanery antsika. Dia tsy mbola tara loatra, ohatra ny fanandramana izay ndalovan'ireo olona vitsivitsy izay notandrisaintsika teo. Izao no voalaza amin'ny Jaona voalohany toko 4, andininy 20 sy 20. Jaona voalohany toko 4, dia ny andininy 20 sy 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ty, satria izy efa ty antsika taloha. Raha tena fantatrao ny fitiavana efa nataon'i Jesosy ho anao, fony anao mbola mpanota aza, dia efa nanapa-kevitra Jesosy ho maty hamonjy anao tamin'ny faratsiam-panahinao. Izany voalazan'ny soratra masina, tsy saika mba misy ihany ny olona ho sahy hanolotra ny ainy, hamonjy ny tsara fanahy, fa tsy misy olona hanolotra ny ainy hisolotena ny olona ratsy fanahy. Izany voalazan'ny Romanina, fa Jesosy efa nanao an'izany ho antsika. Izany no antony tokony hanosika antsika mba hanompo azy, hitory sy hijoro ho vavolombelony. Ary satria izy mihitsy no nibaiko, izy mihitsy no naniraka antsika, araka ny voalaza ao amin'ny Matio toko 20, dia ny andininy 20, izay efa diso fantatry ny maro amintsika loatra, fa hovakitsika ihany le izy, hovakiko le izy. Matio toko 20, dia izao ny voalaza amin'ny andininy 20 sy ny andininy 20. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry havana malala, baiko avy amin'i Jesosy io, ka raha tia azy isika, voalohany aloha izany ilay nambarantsika teo hoe ny antony manosika antsika dia noho ny fitiavana azy. Satria tiantsika izy, tena babo ny fitiavana isika. Inona tokoa moa izany ny tombotsoa hanaovantsika an'io na hitiavantsika azy raha tsy babo ny fitiavana isika? Fa rehefa ho an'izay rehetra babo ny fitiavan'i Kristy, dia io fitiavan'i Kristy io no manery azy mba hitian'i Kristy noho ny fitiavana an'i Kristy. Ankoatran'izay dia efa niresantsika teo hoe baiko avy amin'i Kristy io. Izy mihitsy no teny hoe mandehana ianao dia ataovy izay hahatonga ny olona ho mpianatra. Amin'ny fomba ahoana? Mampianatra azy, manao izay handresy lahatra azy, ohatra ny naharesy lahatra anao, ho tonga mpianatra. Izay no mahatonga antsika mitory sy mijoro ho vavolombelon'ny tompontsika. Ry havana malala, indraindray tsika rehefa mandinika n'ity tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4, andininy 12, rehefa maheno an'io tsika dia
Matetika ny didy folon'Andriamanitra foana no tonga ao an-tsaina. Zao mantsy ny nambaran'i Jesosy. Jaona 5:12. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Fitandremana ny didy folon'Andriamanitra, fankatoavana azy. Fa zany fankatoavana an' Jesosy zany dia tonga hatrany amin'ny hoe manaiky no irahiny, manaiky ny baikony. Zany ny antony hanosika antsika mba hijoro ho vavolombelony. Eto dia tiako ny hanambara Ravamalala. Misy olona manana antony manosika diso rehefa manao ny fitoriana sy ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tompo. Diso ilay antony manosika azy. Raha ny olona anankiray maniry izy raha mba hakasika olona maro ny fitoriana izay ataony, ka dia maro ny olona hiova fo, ary dia mba ho fantatra fa izy nahavita zavatra betsaka teo amin'ny asa fitoriana. Izany hoe mba mitombo ny fahalalan'ny olona azy, mitombo ny lazany, mitombo ny fiheveran'ny olona ny maha izy azy, satria nahavita be teo amin'ny fitoriana izy. Ravamalala, antony manosika diso. Diso. Tsy izany no tokony manosika ny olona anankiray hijoro ho vavolombelon'ny tompontsika, fa mahavavolombelon'ny Tompo azy dia ny herin'Andriamanitra, ny maha izy ny Tompo no entiny mitaona ny olona mba hanompo azy. Zany no mahafijoroana vavolombelona azy. Ka raha mitory ny filazantsara, mitory an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjy, dia tsy ny amin'ny tenako, tsy izay vokatra izany ho an'ny tenako no antony manosika aho ho amin'io, fa ny fitiavako ny Tompo, ary ny fitiavan'ny Tompo hamonjy ny fanahy, nandatsaka ny rany izy mba ho famonjena n'iny olona iny, ka mba hahatonga ny rany tsy ho very foana, mba hampisy vidy ny tombam-bidiny an'izany razany halatsany zany, dia zany no mahatonga hitory. Ny fitiavany no manery ahy, ary satria izy no naniraka ahy, izy no mibaiko ahy, dia ataoko izany. Antony manosika anankiray faharoa izay diso, maro no mety ho antony antony manosika diso, fa roa ihany no resantsika. Ny anankiray izay efa noresantsika izay hoe raha fitadiavana voninahitra ny tena na tombontsoa ny tena, diso zany. Antony manosika anankiray faharoa diso dia izao: fahatsapahantena hoe diso aho raha tsy manao an'io. Fa fahatsapahantena ho diso, na mety ho fanamelohan-tena mihitsy. Ary indraindray na itsika manentana ny olona mba hitory sy hijoro vavolombelona aza, dia mampiasa an'io zavatra anankiray faharoa izay diso io. Ravamalala, tsy amin'ny alalan'ny fanamelohana ny olona na fitenenina hoe ianao raha tsy mitory dia meloko eo anatrehan'Andriamanitra, ianao raha tsy mandray anjara amin'ny fitoriana dia diso, satria ianao efa nomen'Andriamanitra tombontsoa kanefa tsy mizara an'izany ho amin'ny hafa. Ravamalala, ny fitiavan'i Kristy irery ihany no tokony ho antony manosika antsika hijoro ho vavolombelony, fa ny amin'ny fahatsapahantena ho diso na ny amin'ny fanamelohan-tena tsy ampy hanosika ny olona anankiray. Ary raha voatosika izany hanao ny fijoroana vavolombelona izy, dia azo antoka fa ho maro ny zavatra ho sedrainy eny, ary dia hiverin-dalana izy na hanao zavatra tsy amin'ny fo rehefa hanompo ny tompony. Ka dia ianao, izaho, isika, raha tena hijoro vavolombelon'ny tomponao, raha hijoro ny vavolombelon'ny tompontsika, dia tadio fa ny antony manosika antsika mba ho vavolombelony dia voalohany satria noho ny fitiavantsika azy. Satria izy tia antsika dia lasa nyreda atao-pontsika ny fitiavantsika azy. Ka izay fitiavany antsika izay tsy izaha irery,
fa ny olona rehetra no nitiaviny ka novidiny tamin'ny rany dia ny fitiavako azy no manosika mba hitian'ireo hafa ireo, mba ho isan'ireo izay hanaiky ho mpianany ihany koa. Ary izay faharoa izay ihany koa no maneho an'ilay tanjona nyresantsika tany am-piandohana hoe ny antony manosika dia misy antony vokatry ny fitiavany ary misy tanjona dia ny hahatonga ny olona rehetra ho mpianany. Satria izy naniraka dia antony manosika hankatoa azy ary ny tanjoko amin'izany dia ny hahatonga ny olona rehetra ho mpianany. Eto dia ilaza ihany koa misy tanjona diso ny antony mahatonga ny olona anankiray hitory. Tanjona diso. Raha lasana bavy malala, tsy ny anatevin-daharana ny fiangonana, hameno ny trano fiangonana sy ny dabilio ny fiangonana, tsy izany ny antony manosika antsika hitory. Fa raha izay ihany ny antony manosika antsika hitory dia ahita olona ho tafiditra ao amin'ny fiangonana isika kanefa tsy nanolotra ny fony ho an'i Jesosy. Tsy tena babo ny fitiavan'i Jesosy. Ary izany no mahatonga ny olona maro na ny fomba fijoroany vavolombelona sy ny fomba fitoriany dia diso satria te hameno ny fiangonana. Apôstôly Paoly dia nanao fanambarana hoe fifandirana aza no hoentina mitory ny filazantsara, hitoriana ny Kristy. Diso izany ry hava-malala. Ho an'ilay fahavalo, ho an'ny Satana, na ao anatin'ny fiangonana ny olona anankiray na ny ivelan'ny fiangonana, rehefa tsy nanolotra ny fony ho an'i Jesosy, rehefa tsy babo ny fitiavan'i Jesosy ny fony, dia ampy an'ilay fahavalo izay. Ampy an'i Satana izay tsy mampaninona azy mihitsy na ao anatin'ny fiangonana na ny ivelany. Vao maika azy izy faly raha misy an'izany ao anatin'ny fiangonana satria fitaovana ampiasainy mba hitondra fikorontanana ao amin'ny fiangonana. Hava-malala, hitahy ianao anie Andriamanitra, hitahintsika rehetra anie Andriamanitra, mba ho antony manosika tena izy ny antony hoentintsika mijoro ho vavolombelon'ny tompontsika. Antony manosika antsika mba hitory ny hatsara an'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Kristy ny olombelona rehetra. Andao hoentintsika mibavaka izany. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay no ny teninao sy ireo taridalana toromarika maro ao amin'ny teninao. Hanosika anay mba hijoro vavolombelonao. Tamin'ity androany ity izay dia mba nanana tombontsony ny resaka ny vitsivitsy tamin'izy ireny. Fohy ny fahalalanay, kely ny fisainanay, fa ianao Andriamanitra angatanay mba hampitoetra tsara ao am-ponay izay teny nomenao anay teto sy ireo hafa izay mbola omenao anay rehefa mianatra sy mandinika ny teninao ary rehefa manao fanandramana miaraka aminao izahay. Taio izay rehetra mba ho antony manosika tena izy ny hanosika anay hijoro vavolombelonao dia ny fitiavan'i Kristy ilay tomponay anie izany. Ary raha sitrakao Andriamanitra dia mba hitombo iredareda ao am-ponay ny fahatsapanay ny fitiavany sy ny hamaly fitia azy ka dia mba izany no tena hahatonga anay hijoro vavolombelony sy hitory azy. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.